Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao toy izao ny sary azo avy amin'ny azanabolana tamin'ny tian'io tia mikorotana ny toetry ny andro amin'ny tapany atsimon'ny lakandrany Mozambika araka ny hitantsika amin'ny sary izao feno raona amin'ny ankapobeny misy an'ity raona avy any amin'ny firenena mozambikiana ihany koa zay miditra tsikelikely ao anatin'ny lakandrany Mozambika ka amin'ny ankapobeny izy io zany ilay circulation dépressionnaire izay arahantsika maso zany tsara ihany ny manamarika fa ambany dia ambany ny heritsika mety ivadian'izy rivo-doza nefa ny fisiny kosa dia manome vana ny oram-baratra saika amina faritra maro manerana ny nosy satria dia misy an'ity raona ity ihany koa ato atsimo atsinana ny Madagasikara ny maripana antsika dia tombanana isy fidinana aloha zany amin'ny ankapobeny maripana ambony indrindra amin'ny faritra maro eto Madagasikara zany atao anatin'ny telo andro hoavy raha ny toetry ny andro sika ho an'ny rapisy vao maraina dia mandraona ny andro aloha zany amin'ny ankapobeny izay mety arahina tandrifindraona ray kotroka ho an'ny morotsiraka avaratra andrefana toy izay koa ny morotsiraka avoany atsinanan'ny Madagasikara iny sy ny tany faritry mena be mandraona ny andro any tapany atsimon'ny Madagasikara ray manontolo any avoatany kosa dia mandraona amin'ny tsitokotoko na andraona amin'ny ankapobeny ny rapiso atolakandro misy ny orana izay mety aray kotroka saika manerana ny nosy akoatry ny faritry boeny melaky ny faritry betsiboka ary ny faritry savasy diana reo zany no faritra maina fa ny ambiny kosa dia miandry orana izay mety aray kotroka indraindray indrindra ho an'ny tapany atsimo sy ny faritra avaratra atsinanan'ny Madagasikara iny ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 2 any avoatany manodidina ny 7 ka hatramin'ny 3 kosa ny morotsiraka atsinana Madagasikara ny morotsiraka andrefana dia 3 ka hatramin'ny 13 degré celsius fa ny any betsiboka no mety mahatratratra any amin'ny 13 degré celsius ny maripana ny zoma kosa indray mitohy hatrany ny orana amina faritra maro saika manerana ny nosy izay arakotroka hatrany akoatry ny faritry boeny sy melaky ary ny tendrony Madagasikara faritra androy zany ary ihany koa ny faritra savasy diana izay mijanona maina ny andro fa ny ambiny dia misy ny orana ny maripana vavinavina amin'izay andro ny zoma izay manodidina ny 14 ka hatramin'ny 18 degré celsius ny avoatany efa nahitana vidinana izay toy izay koa ny morotsiraka atsinanana ny faritra sasany amin'ny morotsiraka atsinana Madagasikara dia efa midina ihany koa ny maripana ary ny any amin'ny faritry mena be ny ambiny tsy dia misy ny fivanagoavana amin'izay maripana izay raha ny toetry ny androntsika ny andro ny sabotsy kosa indray dia mbola mitohy hatrany aloha ny orana amin'ny ankapobeny misy faritra sasany amin'ny maraina dia efa mety mahazo an'izay orana izay mitohy ny tolakandro fa raha ny avoatany sy ny ilany atsinanana aloha dia ny amin'ny tapakandro hariva no saika ahitana ny izay rotsakorana izay maina ny andro any faritra atsimo andrefana sy ny any amin'ny faritra androy ary ny morotsiraka avaratra andrefan'ny Madagasikara iray manontolo amin'ny tolakandro moa zany no mety misy raona mandalo ihany any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy izay mety misy ny orana tandrindraona vitsy mandalo anatin'izay ny maripana ovinavina amin'izay andro sabotsy izay 14 ka hatramin'ny 17 any avoatany tafidina 14 degré celsius ihany koa ny any amin'ny tapany atsimo atsinanan'ny nosy ny maripana any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara no mafana indrindra tafiakatra hatrany amin'ny 5 aloha zany saika amin'ny morotsiraka sy ny atitan'ny faritry betsiboka no ahitana an'izay maripana 5 degré celsius izay dia izay ny meteo tamin'ny tian'io tia ary arapisinay fotoana manaraka veloma